baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Hotoizantsika androany ny makasika an'ireo fitaovana nampiasaina tao anatin'ny tabernakely tamin'izany fotoana izany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Engane ny fiadanan'Andriamanitra tsy ala aminao sy ny ankonanao. Ivavaka isika. Saotranao izay Ray ny an-danitra fa nomenao fotoana ahafahana miaona indray amin'ity anio ity. Meo anay ny lesona tsara ho fantatray eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao izay ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahona lanitra. Io ty namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko ity. Engany ianao hijinjo azy sy ny ankonana. Ary aoka ny fanahinao no ampiteny ahy dia anomana ny fony izay mpiaino manongila tsofina. Ny anaran'i Jesosy no angatany izany, miaraka amin'ny famelana ny elokay. Amen. Araka ny voalaza teo aloha dia ny zara roa ivitoerana masina tetỳ an-tany io. Ny efitra voalohany na ilay antsoina hoe efitra masina dia nahitana ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ny Hebreo 7 moa ny andininy faharoa no miresaka an'izay. Ao zany no azo mpisorona idirana isan'andro, maraina sy hariva raha nao fanompopo vavana izy. Hebreo 7 ny andininy fahaenina. Ary ny efitra faharoa na ilay antsoina hoe efitra masina indrindra dia nisy ny lovia volamena na ny alitara fandoroana didikazo manitra sy ny fiara mifanekena. Ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoerany mana ary ny teny Arona izay nitsimoka. Dia teo ihany koa ny vato fisaky ny fanekena. Ary tsy adino teo amboniny koa ny kerobima nisy ny voninahitra. Izany hoe ireo kerobima ireo dia nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana. Azonao vakiana ny Hebreo 7 ny andiny 7 ka hatramin'ny 5. Ao amin'ny toeran'io dia ny mpisorona be ihany ny mahazo miditra ao mba hanatanteraka fanompopo vavana. Tsy isan'andro, tsy maraina sy hariva, fa indray mandeha isan-taona. Azonao vakiana anie zany eo amin'ny Hebreo 7 ny andiny 7. Misy dikany avokoa ireo fanaka nampiasaina tao amin'ny tabernakely io. Ny fanaovan-jiro vita tamin'ny volamena tsy mifangaro araka ny voalazan'ny Exodosy 15 ny andiny 130 ka hatramin'ny 700 dia milanja eo amin'ny 30 kilao. Volamena voavely amin'ny tantanana no nampiasaina anaovana azy. Ny fivelesana io dia sary ny fitsapana sy fizantoetra izay azahoana ny fanamasinana sy fitombona ara-panahy hatrany rehefa tafavoaka mibata fandresena ny mpino. Azonao vakiana ny Jeremia 7 ny andininy 7. Jeremia 7 ny andininy 7 toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy tahaka ny afo va ny teniko, hoy Jehova, ary tsy tahaka ny kanota manorotoro ny vatolampy va? Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany ny ahafahana manova ny mpanota anankiray. Fa rehefa voavelively ny tenin'Andriamanitra izy, miova ihany ny farany, raha ohatra ka tsy manamafy ny fony. Hoy ny voalazan'ny Hosea 4:1. Hosea 4:1. Andeha hiverina ho amin'i Jehova isika, fa izy no namiravira ary izy ihany no ahasitrana antsika. Izy no namely ary izy no amehy ny ferintsika.
Koa raha hiara-ny fitsapana ianao, hiara-ny fizahan-toetra, dia mifalia fa Andriamanitra te hafantatra hoe manahoana marina ianao, ary te ireare izy eo anoloan'ny Satana hoe manana olona mijoro izy. Fa angatao fotsiny ny fanampiany fanahy masina mba hahatonga anao hijoro ka handresy. Ny hamasina antsika no antony hamelany antsika hiaran'ireny. Manondro an'i Kristy ny tongotry ny fanaovan-jiro, ary ny rantsana kosa dia mampiseho ireo mpinoa Jesosy Kristy toy ny nasehon Jesosy tamin'ny fanoharana ny amin'ny voaloboka izany. Izaho ny voaloboka ozy fa ianareo ny sampany. Jaona 5:15. Ny latabatra sy ny mofo aseho kosa ao amin'ny Exodosy 15:20, ny 5:17 ka hatramin'ny 30 misy an'izay. Izy io dia vita tamin'ny volamena ny latabatra, ary nasiana molony mba tsy hilatsahany mofo. Izany molony izany no mampiseho ny fiarovan'Andriamanitra izay mialoka aminy. Araka ny voalazan'ny Salamo 40:1. Salamo 40:1. Hoy izy hoe, arovy Andriamanitra fa mialoka aminao aho. Ny olon'Andriamanitra dia tokony tsy handeha irery, tsy tokony havita tena, fa mila ny miankina amin'Andriamanitra. Izany latabatra zany ihany koa dia manambara ny fifandraisantsika isan'andro amin'Andriamanitra toy ny finanantsika ny teniny. Ahoana moa voalazan'ny Matthieu 4:4? Rehefa nalain'ny Satana fanahy Jesosy tany anefitra, dia namaly an'i Satana hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Io ihany koa dia mampiseho fa Jesosy Kristy ilay mofo velona. Araka ny voalazan'ny Jaona 4:15, ary ny 5:10. Izy tokoa le mofo velona nidina avy any an-danitra mba hohaniny izay rehetra mino azy. Tsara ny manamarika fa ny tsy fisiany masirasira amin'ny mofo dia tandidon'ny fahadiovana tsy nisy fahotana ary ny fahamasinana ananan Jesosy irery any. Araka ny voalazan'i Petera 2:2 sy ny Jaona 4:9 sy ny 1:10, dia Jesosy tsy mba nanota mihitsy. Tsy mba nanana an'izany fahotana zany Jesosy na dia nalaina fanary izy. Tsy mba nieritreritra fahotana izy na tafavoaka fahotana ny vavany. Mampiseho ihany koa ny fiahin'Andriamanitra fiain'ny vahoakany ny mofo. Ary na dia ny isany aza dia 12. Araka ny voalazan'ny Levitikosy 4:15. Midika fa raha navita niary eo foko 12 tamin'ny Israely ara-nofo Andriamanitra, dia mbola iotra lavitra noho izany no iantohany antsika fiangonany ankehitriny, mandra-piaviny famaranana nyty ady lehibe izay fanandrinana amin'ny Satana hifanatrehan'ny hery roa mifanandrana. Aseho ny mofo aseho ihany koa ny fiankinan-dohantsika amin'Andriamanitra, satria izy irery ihany no afaka miay antsika tsirairay. Ny fivelomantsika amin'ny Kristy no mampiray antsika aminy. Asa raha mba efa hitanao tao anatin'ny Baiboly, araka ny voalazan'ny Levitikosy 4:20 fa avoazina isan-tsabata io mofo. Midika zany fa isika koa dia tokony avoazina sy handray hery vaovao ao amin'ny Kristy. Ilay mofo tsy misy masirasira amin'ny alalan'ny firaisana tsy tapaka aminy, indrindra fa amin'ny andro sabata. Eto zany dia tiana ny miresaka amintsika fa zava-dehibe ny andehananao any am-piangonana hitady an'Andriamanitra
isan-tsabata. Tsy rehefa sabata ianao vao mamorona programa hafa tsy andehanana any am-piangonana. Ao am-piangonana tompoko no ahitanao an'Andriamanitra. Efa tsy fidiny ny hoe any amin'ny hopitaly ianao vao mitady an'Andriamanitra. Ary tsy mahita an'Andriamanitra koa ianao raha any amin'ny lanonany, any am-piasany, taraiky any ianao raha misy fahavoazana. Mbola te hanohy aho, saingy aleo aloha faranako eto ny androany. Fa isika dia mila mijery an' Jesosy asehon'ireo fanaka tao amin'ny efitra masina indrindra. Lay Jesosy mofo nidina avy any an-danitra. Mba manahoana ny fianaranao ny tenin'Andriamanitra, satria amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io no mampianatra antsika ary mampafantatra antsika ny mahakasika an' Jesosy. Sa mifadianina foana? Ny amaranako azy dia tiako mba hanatsohanao lesona tamin'ireo izay niresantsika teo fa misy didy sy fitsipika tsy maintsy arahana ny fanomponan'i Jehova mba azahoana sitraka aminy. Eny, na dia toy ny lamba miosin-draza ny fahamarinantsika, dia tokony hitady ny fankasitran'Andriamanitra mandrakariva isika. Tsy ampy ny hoe rehefa mino fotsiny na ny hoe toe-tsaina tia manompy ihany, fa tsy ilaina izany fombafomba izany. Tsy izay. Tsy nasain'Andriamanitra nanao an'ireo ny zanak'Israely raha tsy nilaina izany. Misy lamina tsy maintsy arahana io, koa tsy magaga raha tsy nankasitrana ny fomba fivavaka-kaina teo anatrehan'ny fivavahan'ny Abela. Satria tsy nanaraka ny fandaminana izy, fa namorona fombafomba hafa ivelan'ny siritan'Andriamanitra. Hitantsika zany ao amin'ny Genesisy 4:1-7. Tsy ny fomba mpivavahana taloha ihany no nasarotiny an'Andriamanitra, fa hatramin'izao io fanaon'Andriamanitra io, ary iriny mafy tokoa ny zanany mba tsy hiborioka, fa hanatanteraka izay lamina napetrany raha te hahazo sitraka avy aminy izy, fa tsy sanatria ny fisandohan'ny Satana. Koa maniry indrindra aho, ny tsy eritreretanao fa efa rava ny didy folo sy ny fikiranao amin'ny hevitra hoe tanteraka tamin'i Jesosy ny sabatan'i Jehova, ka tsy ilaina intsony ny tandrina izany, sy ny sisa. Fa adosoan-kevitra lalina izany satria tsy ny sabatan'i Jehova, fa ny fanaka sy fitaovana ary ny fombafomba mpivavahana tao amin'ny fitoerana masina tetỳ tany no tanteraka tao amin'i Jesosy. Mbola tohizany sy tanterany amin'izao fotoana izao ao amin'ny efitra masina indrindra ao an-danitra ao io lesona nomeny ny fitoerana masina tetỳ ambonin'ny tany io. Koa tiako raha hifantoko amin'izany asan'izany ianao, satria miankina amin'izany no avonjy na havery ianao. Hitala hoy mandrakariva ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mifona ho anao ao amin'ny efitra masina indrindra amin'izao fotoana izao. Hatreo ny fiarako aminao, ary manome fotoana anao indray ny namanao Risara Andrenjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Risara Andrenjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?